fa fofinaina eo amin'ny oronao. Aleluia. Dia ataovy azo antoka fa mpizara ianao, mpizara ny famonjena, mpizara ny fahatsaran'i Jesosy. Amen. Andeha sandratsika ny tanantsika androany dia hiarika hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Za mihiny fa amin'ny fotoana izay tenenako dia hamangy anao ny fanahy masina. Mety misy olona manodidina anao any mangeteta famonjena fa tsy samy teny aminao, tsy samy resaka aminao. Fa mety misy olona ihany koa manodidina antsika tsiraray avy tena mila n'ilay fiasan'i Jesosy anatsika dia androantsika hivavaka ho an'izany olona zany. Raha misy sary, raha misy mety hoe zavatra ampahafantariny fanahy masina anao vao heninao teo na ohatran'izany dia androandao antsika hivavaka ho an'ilay olona izay ampahatsahivy ny fanahy masina. Fanahy masina misaotra anao satria manipy-afo ianao. Araka ny filazantsara Luka toko 12:7-7 tonga ianao hanipy-afo ary tsy andranao niretan'izany sahady. Dia androany Andriamanitra, aoka ianao Andriamanitra hanipy an'ilay afo, ahafahany tsiraray avy tena mirehatra. Tompo irehitra zay mba ahafahany manodidina ny rehetra koa mahita ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Marina mihitsy Andriamanitra ny fanoharana izay nataonao, fa ny jiro izay mirehitra tsy atao any ambany latabatra, fa ny jiro izay mirehitra dia eny amin'ny toerana avo mba ho hitan'ny olona, mba hahatonga ny olona hita ny fahatsaran'i Jesosy ihany koa Andriamanitra. Tompo, aoka izay Andriamanitra tsy handany fotoana hijery ny faharatsian'ny afo, fa kosa hamoritra ny lohalika Andriamanitra ahafahany mitondra ny afo eo amin'ny fiainana izy ireny tsiraray avy koa Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy miteny eny andray androany Andriamanitra, ampiasao ny vavan'ny tsiraray avy, aoka vavolombelona ny teninao sy ny fahalehibiazanao izay tsiraray avy Andriamanitra. Aoka ny fanahy masinao indray Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andron'ny Pentekoste rehefa nilatsaka ny fanahinao tao amin'ny mpianatra rehetra tao amin'ny efitrano ambony tamin'izany fotoana izany Andriamanitra, dia tsy ilay identitéan'izy ireo tamin'ny taloha no nizarainy tamin'ny olona rehetra, fa ilay mahay anao vokatry ny fanahy masina izay miasa mahery anatin'ny tsiraray avy. Dia amin'ity fotoana ity koa Jesosy, aoka ny fanahy masinao no hampianatra, hampalala, hampirizika, hilaza ny fahamarinana, hampiasa ny tenina tsiraray avy. Ianao mihitsy Jesosy efa nilaza fa ny fanahin'ny rainao any an-danitra no hampiteny any tsiraray avy Andriamanitra, tsy ny fahalalana ihany koa Andriamanitra na ny fitadidinay, fa ny fanahy masinao Jesosy. Ao Matteo 4:20 ianao milaza an'izany Jesosy Kristy, ary namarinina koa zany tamin'ny mpanomponao Davida Samuel 2:7-2 Andriamanitra niteny Davida, ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ary ny teniny ataony eo ambany lelako. Dia amin'ity fotoana ity Jesosy, aoka ny teninao Andriamanitra amin'ity fotoana izay hivavahany aty manomboka amin'ity fotoana ity ary mandrakizay, tsy hisy teny hafa ankoatra ny teny avy ao aminao Andriamanitra eo mivava sy eo amin'ny lelana tsiraray avy, fa ho mpitondra ny fiainana izahay dia ianao Jesosy Kristy ao amin'ny sofin'ny olona hafa rehetra, mety ray aman-dreny, mety ray tapo, mety vady, mety zanaka, mety mpiara-miasa, mety mpiara-mianatra Andriamanitra, fa aoka ny lelanay Andriamanitra hipetraka eo amin'ilay toeram-pamoronana izay nanaovanao azy Andriamanitra. Ny antony namoronanao amin'ny vava Andriamanitra dia nampisehoanao tao amin'ny Adama zany, tao amin'ny Genesis 2:7-7 natolotra ao ny biby rehetra mba ahafahany Adama manolotra anarana. Tahaka an'izany koa Andriamanitra ahafahany manao ny sitraponao. Ny antony ity lelanay tsiraray avy ity Andriamanitra, ny antony vavanay Andriamanitra. Aleluia. Fanahy eo midiny anao ka fenoy tanteraka. Raha kofinyerinao dia sokafo ny tananao androany sady iran'izantsika mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny anao ka fenoy raha kofinyerinao mba andeha tsy ho reraka ao. Dao veritsika an'izay fanahy eo midiny anao dia sokafo ny fonao. Fanahy masinao fenoy tanteraka ao mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny anao. Wow, fanahy masina fenoy, fanahy masina fenoy raha kofinyerinao mba andeha tsy ho reraka. Tena miranao tontolo piainako e, tsy maefa ninonao raha atseo ianao fanyerinao no mampatanjakay. Raha mandresy aho tena miranao tontolo piainako, tsy maefa ninonao
voko fanemasina androany raisony toeranao fanerinao reyany mampatanjaka ramandesia fanemasina tsy misy aminay afaka mihetsika tsy misy aminay afaka manao zavatra raha tsy misy ianao eto zay dia matsiaro manokana ny lazainao dia Jesosy tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany na mipetra mihitsy ianao fa tsy tokony hisy hetsika atao raha tsy tafahoana amin'ilay teny fikasana izahay fa ny masina aoka ianao ameno anay androany ny anaran'i Jesosy dia tsika hivavaka amin'izao fotoana izao tena mihitsy fa ny masina ilaiko ianao fa ny masina fenoy fa ny masina aoko feno anao fa ny masina tiako fenoinao indray aetseo fa ny masina ampiteneno aoka tsy ny saiko no migidena aoka tsy ny saiko no miezaka mitadidy vavaka fa ny fanahy masina no mampiteny alleloia androany Andriamanitra da koa tanteraka amiko ilay teny izay voalazanao hoe fanahinao Andriamanitra ray no ka ampiteny any tsiraray avy mitenena indray fa ny masina amin'ny alalan'ny vavany tsiraray avy androany Andriamanitra aoka tsy saina miezaka ny anonontonony fa fiasan'ny fanahy masina manaiky izay hoentinao Andriamanitra hoentinao Andriamanitra hoentinao zay fanahy masina hoentinao zay ento zay fanahy masina ento ny tsiraray avy fanahy masina androany aoko feno izay Andriamanitra aoko feno anao zay Andriamanitra aoko feno anao zay Andriamanitra alleluia feno izay fanahy masina raha mandresy ao teno ianao misy fotoantsika mety manao zavatra anankiray mety ohatrany hoe mahazo fankasitrahana avy any amin'ny olona mety mahazo tehaka avy any amin'ny olona mety ny olona manodidina ny olona tena farak'izay akaiky anao tena miteny hoe tena bravo be dada bravo be neny nefany azadina fa ny tena fahombiazana ao amin'Andriamanitra dia izy ny manolotra n'ilay bravo amen zay mahatonga ny hoe nahoana marina moa Jesosy mbola tsy nanao asa fanompoana hita mivaingana akory izy tamin'ny fotoana nanaovana badisana azy dia nisokatra ny lanitra nidina ny fanahy masina tamin'ny endrika voromailala mbola tsy nisy asa dia efa nisy fankasitrahana nisy feo avy any an-danitra teny hoe indro zanako malalako izay sitrako indrindra tsy tao aorianan'ny fananganany maty tsy tao aorianany nananganany any Lazarosy tsy tao aorianany fanasitrahana fa talohan'ny asa rehetra satria nahoana satria nitoetra ny fotsika alohan'ny atrehana asa fanompoana ny tena fankasitrahana amin'Andriamanitra tsy aorianan'ilay asa fanompoana tsy le réussite hitan'ny olombelona fa le réussite hitan'Andriamanitra vokatry ny fo tena mety izay ny mahatonga ny boky hvkl 36 milaza tsofoko ranonareo izy dia homeko fo vaovao amen satria tsy possible mihitsy ny hanompo an'Andriamanitra amin'ilay fo taloha dia mila mena fo vaovao tsika sianao tsy maintsy fo vaovao ny atsika manompo raha tsy zany dia lasa miverina amin'ilay rehefa mety ilay zavatra dia na rehefa misedra olona sanatrian'izany dia tady hiverina amin'ilay toetra atsika fomba fiatrehana taloha fa tsy tena miankina amin'ny fanahy masina ny atao hoe miankina dia mametraka ny fianteheranao zato isanjato amin'ilay iankinanao amen amin'ity fotoana ity aoka ho fotoana anankiray tena hoe malaza be ho ny fiainanao ty fotoana ity tsy hoe malaza satria farany volana fa malaza satria maninona malaza satria androany anao manapa-kevitra zato isanjato miankina amin'i Jesosy izay teneniny no arahanao tsy zay ambaran'ny olona ny hainonao tsy zay eritretin'ny olona mety ny tena mety amintsika tsiraray avy ane alleloia 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 andao tsika tehaka ho any Jesosy amin'izao fotoana izao asitraka alleloia tena milanao ny tontolo mpiainako dia raha tsika rehetra manao zany raha sitraka aho tsy maefa ninonao raha seana fanerinao
resena. Alleluia. Korintana voalohany toko faharoa andininy faharoa. Paul niteny teto hoe faninitsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo aho izy afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny azo fijaliana andiny fahatelo ary izao raha tany aminareo dia azony fahalemena sy fahatahorana ary fangovitana be. Fahalemena, fahatahorana, fangovitana be. Fahalemena, fahatahorana, fangovitana be. Rehefa hiatrika examentsika dia manana assurance be rehefa ampy révision. Maro zany rehefa hiatrika zavatra anankiray dia misy zavatra tadidin'ny saina dia manana lasa miteraka fatokisantena. Fa nefa eto dia ny ten'Andriamanitra dia milaza. Rehefa mamaky ireo tsara tsika dia mahita fa zao zavatra mety nitranga teo. Rehefa hiatrika amin'izay Paoly dia tsy afaka niatrika tamin'ny nofiny izy fa niankina tamin'ny fanemasina izy. Amen. Matahotra ny nofo rehefa tsy ampy préparation. Fa tsy fahampiny préparation nefa dia tombony be amin'ny fandrosoanao raha-panahy. Satria tsy maintsy le fahamarinana anatinao ny avoaka amin'ny fotoana anankiray. Misy olona anankiray mety manantona antsika tsirairay avy satria mety manana zavatra trehany amin'ny fiainany. Tsy hoe ianao efa niomana ameloa dia afaka mamaly, fa ianao le tsy niomana iny mihitsy ny ahafantarana io inona marina tena anatinao. Amen. Zay ny tena tokony ho antsika kristiana tsirairay avy. Ny fiomanana tsy momao anankiray hoe anao zavatra dia miomana, fa raha mbola misy fofonainao amintsika tsirairay avy dia very ho tahaka ny fiomanana any amin'ny mandrakizay foana. Taontsika hitehaka ho an'i Jesosy ray sitraka. Tompo, mitsaoka izay Andriamanitra ny amin'ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra tsy takatry ny saina rehetra Jesosy, ny amin'ny zavatra tsy haina refesina Jesosy. Tena marina hoe tsy misy afaka komparena aminao kay Andriamanitra. Noho ny amin'ny mahazaza anay indraindray dia mbola mitady, mbola mihevitra, mieritreritra hoe misy lalana hafa sy tsara mety kokoa. Fa androany Andriamanitra dia miverina izahay, miverina eo amin'ny fanatrehanao izay Andriamanitra. Jesosy azavao aminay Andriamanitra izay tianao ho takatra tsirairay avy. Aoka Jesosy tsy ny fanirinay no tanteraka, fa aoka Jesosy nofinofinao aminay tsirairay avy no tanteraka amin'ny fiainanay Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Ny tena vavolombelona tsara indrindra ny ahafantarana fa ampy fifandraisana amin'Andriamanitra za sy ianao dia manana vavolombelona récent na vavolombelona tsy tamin'ny roa taona, tsy vavolombelona tamin'ny ray volana, tsy vavolombelona tamin'ny taona efa ela be. Fa raha tena Andriamanitra marina ny Andriamanitra dia zao hoe isan'andro misy vavolombelona foana, fa tsika ny tsy tonga saina indraindray. Zany vavolombelona zany dia efa ampy ijoroantsika ny amin'ny fitoriana ny fahatsaran'i Jesosy. Indraindray tsika mitady teny marevaka sy milamina be ahafahana mandresy lahatra olona anankiray, nefa ny teny tena mahataona olona dia le vérité teo amin'ny fiainanao, le fahamarinana teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tsika zao mety tsy haiko firy tsika zao no miaraka amin'izao fotoana izao, tsy mitovy mihitsy ny fomba fikasihan'Andriamanitra tsika tsirairay avy, tsisy mitovy na indray ary. Zany hoe raha misy olona anankiray zany ka mila an'i Jesosy, mandalo fotsiny, mahare fotsiny ny vavolombelona tsika tsirairay avy ireo dia efa ampy andresy lahatra anazy zany. Maika fa hoe raha maheno ny vavolombelona nijoroanao izy sy ny zavatra nataony Jesosy taminao nandritra izay taona maro nandraisanao ho an'i Jesosy izay, afaka miova ny olona. Fa andehantsika tsirairay avy ho vavolombelona marina. Amen. Vavolombelon'ny tenin'Andriamanitra amin'ny toetra, amin'ny fiteny, amin'ny fisainana, amin'ny fihetretana, amin'ny fijery, amin'ny famindra. Tsy eo amin'ilay fotoana izay iomananao, fa amin'ny fotoana tena tsy iomananao mihitsiny, eo ny tena hitana hoe vavolombelon'i Jesosy marina zasy ianao. Ny olona anankiray mety mahavita mitondra tena hoe dia hivavaka dia tonga dia manao akanjo mihaja, conditionné amin'izay ny fomba fisainany. Misy zavatra tsy ataony amin'ny andro ataoko hoe andro talata ohatra na andro latsinainy, fa rehefa hivavaka alahady izy dia lasa misy zavatra tandrema manokana.